mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. famalaba antsika lavako malala tratrety alakamisy fa fitony volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokyny exodosy toko faefatra amby roapolo exodosy toko faefatra amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo exodosy toko faefatra amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, miankara ao amin'i Jehova ianao sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fitopolo lahy amin'ny lolon'ny Israely ka miankofa eny lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehova fa ireo tsy mba anakaiky ary ny olona tsy hiakatra omba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehova sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray niredina ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehova dia ny fo maraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny firenen'i Israely 12. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rahiny dia nitondra fanatitra hodorana ireo ka namono vato-trombilahy atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehova. Ary nalain'i Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony tao anaty lovia ary ny antsasaky ny rà kosa natopony teo amin'ny alitara. Dia naka ny boky ny fanekeny izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona, izay rehetra nolazain'i Jehova dia ataonay sekenay. Ary nalain'i Mosesy ny rà ka natopony tamin'ny olona dia hoy izy, indro ny ranon'ny fanekena izay nataon'i Jehova taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahavalo, ary nalain'i Mosesy ny rà ka natopony tamin'ny olona dia hoy izy, indro ny ranon'ny fanekena izay nataon'i Jehova taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Ny ranon'ny fanekena izay no ampiasain'i Mosesy eto, ny ranon'ny fanekena izay tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra no vakiana ny lalàna. Ary amin'ny andininy fahatelo dia tapany faharoa dia misy hoe ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova dia ataonay. Izany hoe mifamatotra ny soratra masina, mifamatotra ny tenin'Andriamanitra amin'ilay famantarana na ilay ranon'ny fanekena izay asehon'i Mosesy eto. Tsy ilay rà fotsiny izay nampiasain'i Mosesy eto, fa mifamatotra tsara mihitsy amin'ilay tenin'Andriamanitra. Izay le hoe dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Novakiana ilay boky ny fanekena, ilay tenin'Andriamanitra. Zay vao nafafy ilay rà, ary ilay rà dia natao hoe ranon'ny fanekena. Isan'ny ataontsika hoe zava-dehibe amin'ny maha-kristianina antsika ny antsoina hoe eukaristia, na ny sakramentan'ny eukaristia na ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo, izay matetika andrenesantsika ty teny ity atao hoe ny faneken'Andriamanitra, ranon'ny fanekena vaovao izay matetika andrenesantsika izany. Tsara ny mampatsiaro kely izay ataontsika hoe momba ny eukaristia. Matsiaro kely tsika ireo adihevitra maro manodidina antsoina hoe eukaristia ary izay niteraka fisaraham-bazana mihitsy nandritra ny 500 taona. Soavan'Andriamanitra fa efa miravona zany ary izay firavonana izay no horesahantsika. Ny firavonana nefa tsy midika hoe adinoina ny tantaran'ny finoana, fa tsara ny ahafantarantsika ilay olana mba ahazahoantsika mahatakatra tsara ilay vahaolana. Ny eo anatrehany eukaristia izay manambara ilay hoe ny fanekem-pivavahana vaovao dia misy fomba fijery ataontsika hoe efatra lehibe. Voalohany dia mampatsiaro ilay lesona tany an-katekômena zany.
Voalohany dia ny fomba fijery ny havantsika na ny rahavavintsika rahavavin'ny fiangonana zany antsoina hoe ny fiangonana katolika dia niretsaka ny antsoina hoe transsubstantiation. Ny transsubstantiation zany a rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika rehefa mandray ny eukaristia dia ny havantsika katolika de mieritreritra na miresaka mazava ny antsoina hoe présence réelle, zany hoe amin'ny fotoana ny eukaristia dia tena eo Jesoa, eo Jesoa, présence réelle, tena eo Jesoa, azo tsapahitanana izy, raisiny izy. Zay amin'ny havantsika katolika. Dia zao no mahatonga zany amin'ny fomba fijeriny. Zay hoe transsubstantiation aloha am'izay namaritana azy efa hatrany amin'ny taonjato ela taloha lavitra ny réforme. Dia ny transsubstantiation dia nalaina nazavainy hatrany amin'ny andro ny Thomas io, Thomas d'Aquin, dia nanazava fa lay tenan'ny Kristy dia raisina amin'ny fotoana ataontsika hoe andraisana ny fanasan'ny tompo na andraisana ny eukaristia. Nalaina avy amin'ny filozofiany Aristote izy io ary nampiary ny Thomas d'Aquin tamin'ny fanazavana ny soratra masina tamin'ny tenin'ny Jesosy manao hoe raiso ity tenako. Amin'ny teny latina ny transsubstantiation dia trans izay nadika tamin'ny fotoanandro hoe miovana, fiovana, changement. Dia ny substance na substantia dia raha miteny zany zay zavatra na substance lay maha izy azy zany. Ny transsubstantiation zany dia lay fiovana lay zavatra lay ataontsika hoe le tena izy. Tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge dia nandova be ny filozofia ny Aristote ny olona, dia ny fomba fijerin'ny olona zany antsoina hoe zavatra tamin'izany fotoana zany, ohatra zany no mahita hoe ity misy solomaso. Dia ity solomaso ty a tamin'izany fotoana zany fomba fijery azy a dia misy a lay solomaso azo tsapahitanana iny zany le solomaso iny, lay misy verre iny, fa ao anatin'iny le solomaso iny ny tena solomaso. La izy azo tsapahitanana iny zany la endrika ivelany iny no antsoina hoe accident. Fa ilay mahasolomaso tena mahasolomaso azy iny antsoina hoe substantia. Dia raha ohatra zany anao ka mahita hoe anty misy telefona de raisinao zany le telefona dia ilay endrika hita maso ivelany io accident ihany io. Fa tsy tena io le mahatelefona azy, fa ny tena mahaso telefona azy le substantia dia lay ao anatiny io, fa la endrika ivelany iny de iny accident ihany iny, fa lay tena izy a dia lay substantia ao anatiny. Raha mitenao zany ty misy olona dia ny olona dia lay endrika ivelany iny accident ihany iny mety miova, fa lay ao anatiny eo ny tena substantia, substantia ny teny latiny. Ny zava-rehetra zany de zay, misy lay endrika hita maso zay ety ivelany azo tsapahitanana, accident ihany io tsika teo, fa misy kosa ilay tena izy ao anatiny iny lay substantia. Dia amin'ny fotoana izay anaovana ny fotoam-pivavahana, amin'ny fotoana zay ivavahan'ny pretriny, amin'ny fotoana zay anaovana n'ilay fanandratana ny eukaristia zany dia tena miova tokoa ny accident, de manjary lasa mijanona ho accident ihany, fa ilay substantia de miova ho tenan'ny Kristy. Zany hoe raha miteny zany anao manao hoe lay accident zany lay endrika ivelany iny mety hostia ihany iny, fa izao lay substantia lay substantia lay tena maha hostia azy efa niova tenan'ny Kristy izy. No zany dia tenan'ny Kristy zany iny raisiny iny. Zay no antsoina hoe transsubstantiation. Raha mijery zany anao ka miteny manao hoe hostia io dia amin'ny fotoana anaovana lay sakramentany iny zany dia lay hostia lay accident mijanona ho fotsifotsy iny ihany izy, mijanona ho iny ihany izy, fa lay tena maha izy azy ao anatiny le substantia zany de efa tena niova tenan'ny Kristy izy. Ka amin'ny fotoana andraisan'ny havantsika ny sakramentan'ny eukaristia dia efa tena mandray ny tenan'ny Kristy izy, zay maha présence réelle azy.
dia nandritry ny deforme moa zany a dia io mazava be hitantsika fa any amin'ny session fahatelo ambin'ny folo fivirina fahatelo ambin'ny folo ny concile de Trente any amin'ny taona raiky amby dimapolo sy dimanjato sy arivo ary hita ao anatin'ny katekisma katolika any amin'ny laharana fahaenina amby fitopolo sy telonjato sy arivo ka hatramin'ny fito amby fitopolo sy telonjato sy arivo fampianarana fototra katolika mihitsy io manazava an'izay ataontsika hoe transubstantiation zay tsara manamarika fa ny concile de Trente zay ny farana ty amin'ny taona telo amby enimpolo sy dimanjato sy arivo nanomboka any amin'ny taona sivy amby efapolo sy dimanjato sy arivo dia miresaka lava be ao amin'ny fotompona ny avatsika katolika zay mbola enina ankehitriny ny ampahany betsaka zay no antsoina hoe église tridentine zany hoe fiangonana zay nateraky ny concile de Trente na niazona ny fampianarany concile de Trente dia ohatsika hoe zay le ataon'ny avatsika hoe raha ianao zany raha miresaka amin'ny ramanalika fotoam-pavahana katolika romanina dia mazava ny azy fa tena amin'ny fotoana andraisana ny eucharistie de tena mandray any tenany Kristy izy réel tena izy zany fa tsy hoe mofo kory. Ny faharoa dia ny fomba fijery ny Martin Luther na ny fomba fijery Luterana ny maromarina kokoa fa tsy de fomba fijery ny Martin Luther manokana loatra ny hoe consubstantiation. Ny consubstantiation de tsy voambolana mihitsy marina fa rentsika ao anatin'ny fomba fampianarana Luterana zany fa raha mijery ny asa soratry Martin Luther rehetra ianao dia tsy mampiasa mihitsy ny amborana hoe consubstantiation Martin Luther na i Philippe Melanchthon tsy mampiasa mihitsy izy na indray mandeha azy fa ny théologianina ateorina zany ireo mpianatry Luther no nampiasa ity teny hoe consubstantiation ity miainga tamin'ny fampianarana Martin Luther. Martin Luther de nalazava manao hoe eny marina loatra fa mofo sy diva io saingy zao tsy de azo inona koa hoe tena niova tenan'ny Kristy marina io fa izao ny antsoina hoe consubstantiation con zany hoe miaraka de zao miara-misy ao anatin'io tena sy ndrany ao anatin'io mofo sy diva io ny tenan'ny Kristy zay ma consubstantiation azy hoy ny fampianarana Luterana zay miainga tamin'ny fampianarana Martin Luther tsika teo ny zao no izy rehefa mandray ny tena sy ndrany Kristy ianao amin'ny avatsika Luterana zany de ny hoe tena mandray ny mofo ny tenanao ny tananao ny tenanao mandray ny mofo sy kapoka fa ao anatin'io mihitsy koa ao anatin'io divay sy mofo koa ny tenan'ny Kristy zany hoe miara-misy ao anatin'io kapoka sy mofo io zany ao anatin'io kapoka ao anatin'io divay io koa ny tenan'ny Kristy na dia mandray divay sy kapoka sy mofo ianao amin'ny ataontsika consubstantiation raha tsorina. Fa amin'ny fampianarana ataontsika hoe tateorina dia nisy théologiana anankiray tany Zurich izay antsoina hoe Zwingli zay tany Suisse izy any dia any amin'ny taona raiky amby telopolo sy dimanjato sy arivo any izy ny maty ateraka ty amin'ny taona efatra amby valopolo sy efajato sy arivo Zwingli dia somary nifanohitra tamin'ny Martin Luther nifanohitra mihitsy ary efa nisy moa ny fifamelana teo amin'ny ataontsika hoe réformé ny teny hoe réformé aza dia teny nolvana fa amin'ny Zwingli io fa mbola hoe réformé tsy Calvin loatra namorona voalohany teny hoe réformé fa i Zwingli no voalohany namorona ny teny hoe réformé ary Zwingli dia isan'ny ataontsika matetika mihitsy ny teny manao zange tsy mpianatry Luther za talohan'ny Luther satria aty amin'ny taona telo amby roapolo sy dimanjato sy arivo tokoa de efa hita nanana zay nampiavaka azy ity théologiana antsoina hoe Zwingli ity izay miteny mazava izy ny hoe za nanovo ny fampianarako tao amin'ny filazantsara ary za dia nitoro ny filazantsara raha mbola tsy nitoro ny filazantsara Martin Luther ary marina eo amin'ny tantara zay teneniny Zwingli zay saingy nisehatra ny seny moa kely satria taty Zurich any izy satria amin'ny Suisse alemanika zany de mivezivezy kely tamin'ny toerana sasasana nodidina azy fa efa vita moa ny fifamelana satria mifamely mafy mihitsy mifanohitra mihitsy i Zwingli sy Luther ary niteraka fisaraham-bazana mihitsy teo amin'ny protestante tany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo fa ny ataontsika hoe lay antsoina hoe la concorde de Lemberg tany amin'ny taona telo amby fitopolo sy sivinjato sy arivo tany
de efa ny famela ary efa nazava ny fifandraisan'ny réformé sy ny loterana zay mahatonga ny hoe mifandray mahatonga hoe efa toy ny fiangonana anankiray eto Madagasikara ihany no somary ataontsika hoe taraiky ataona moa somary taraiky ny fifandraisan'ny loterana sy ny réformé raha atao ke réformé zany FJKM loterana eto amitsika ny loterana de somary taraiky kely any amy lafiny sasany fa amin'ny fiangonana maro dia efa mazava be ohatra ny France zay akaiky atsika dia efa mitambatra iray ihany any fiangonana loterana sy ny fiangonana réformé efa tsy miavaka tsony zany manerana tany amy toerana maro samihafa de efa hoe tsy de misy tsony zany elalelana zany eto amitsika moa misy any amy lafiny ara-potoponona de tsy de misy elalelana loatra tsy de misy elalelana loatra fa amy lafiny pratika angambany no mety misy mahasamihafa azy satria na ny firana na ny baiboly ny fanekem-ponoana ny vavaka nampianarin'ny tompo sy ny tahaka zany de efa iraisan'ny fiangonana réformé na ny FJKM sy ny loterana io sangy mampatsary fotsiny lasy tsika mba hamary toerana ankehitriny amy joinglia dia ny fanasan'ny tompo de tena ny mofo sy kapoka de na mofo sy ny divay de tena symbole tena famantarana io rehefa mofo de mofo ary rehefa divay io de divay io joinglia tsy marina ny filozofia any Aristote sy hoe mo théorie momba ny substance sy ny accident hoe joinglia zao no izy okazava fa rehefa mofo de mofo ary rehefa tsy mofo de tsy mofo no zany de zao tsy tenan'i Jesoa io tsy mivadika tenan'i Jesoa io ary tsy ao anatiny koa ny tenan'i Jesoa ho joinglia fa eo fotsiny mazava ho joinglia tam'izany fotoana zany fa ny tamin'ny fotoanan'ny akarana zany hoe tamin'ny fotoanan'ny andro fiakarana niakatra nakany an-danitra Jesoa de ny fanamasina no eto amitsika noho zany manambara ny fanatrehan'ny Kristy dia amin'ny alalan'ny fanamasina fa tsy amin'ny alalan'ny sakrifisy na amin'ny alalan'ny ataontsika hoe zavatra hita maso tahaka reny be eo Jesoa hoy izy tsy amin'ny alalan'ny zavatra fa amin'ny alalan'ny asan'ny fanamasina ny maha-eo an' Jesoa fa tsy ny hoe amin'ny alalan'ny zavatra hita mafy mofo na kapoaka hoy joinglia ary mazava ho azy ny sakrifisy dia tsy zavatra hoe natao alelovana amin'ny fotoana ny fanasan'ny tompo iny joinglia de zao fotoana fifaliana iny satria fotoana zay asan'ny fanamasina mitondra fifaliana ary dia zava-dehibe ny tokony ananan'ny olona fifaliana Jesoa raha miteny izy joinglia miteny hoe zaho no lalana de tsy hoe lasa lalana izy raha miteny izy manao hoe za ny vavahady dia tsy lasa vavahady izy fa famantarana ihany zany zany de raha miteny hoe ity ny tenako mantsy le mofo dia tsy milaza hoe lasa mofo izy hoe joinglia somary entitentitry joinglia ary mitovitovy amin'ny fomba fijery Martin Luther nefa izy amy lafiny hoe rehefa tonga ny Eucharistia dia Martin Luther sy Mélanchthon de manazava kosa nefa ny hoe io fanasan'ny tompo de tsy sorona mihitsy akory tsy hoe sorona tahaka ny transsubstantiation zany tsy hoe manao sorona ho an'ny tsy hoe sorona atolotra ho an'Andriamanitra ny fanasan'ny tompo izy na koa tsy hoe sorona atolotra Andriamanitra ho an'ny olona tsy zay mihitsy tsisy resaka fisoronana tsony ao ary Mélanchthon moa de nazava mihitsy manao hoe aoka zava fa tsy tokony ampiasaina akory raha teny hoe fisoronana eo amin'ny Eucharistie tsy tokony tenenina akory na tsyna hoe sorona ho izy hoe tsy sakrifisy propiatoire io zany hoe tsy zay io Mélanchthon fa zao sacrifice de louange io zany hoe fanatitra natao hifaliana io ary Eucharistia hoy Martin Luther sy Mélanchthon de zao fotoana zay atsirovantsika ny fitiavan'Andriamanitra no zany dia fotoana fifaliana io fakasitrahana ny fanolora tenan'i Jesoa hamonjy antsika atao amin'ny azy fijaliana zay ho izy ny fanasan'ny tompo Calvin dia mamakana kely atsika ny Calvin dia somary naky izy betsabetsaka tamin'ny joinglia na de samy hafa be ary Calvin dia resy lahatra fa Jesoa koa de eo amin'ny Calvin dia eo koa Jesoa sangy tsy présence réelle fa eo koa Jesoa réelle ihany izy amin'ny Calvin fa amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny lafiny ara-panahy ina no hevitry Calvin am'zany Calvin dia resy lahatra fa hoe
amin'ny fotoana andraisan'ny olona ny mofo sy ny kapoaka, zany hoe hoy Calvin manao hoe ny ministra na ny mpitandrina zany dia manolotra ny mofo sy ny kapoaka amin'ny fiangonana, dia ny olona amin'ny fotoan'io mandray ny mofo sy ny kapoaka. Fa Andriamanitra kosa amin'ny fotoan'io amin'ny alalan'ny fanatrehany fanamasina dia manolotra na mandray an' Jesosy ny olona amin'ny fotoana andraisan'ny mpino zany ilay mofo sy kapoaka, de amin'ny fotoan'io koa izy ao anatiny de mandray an' Jesosy. Zany hoe ny sakramenta fanasan'ny tompo zany amin'ny Calvin de zao fandraisana an' Jesosy, fandraisana an' Jesosy. Zay mahatonga ny protestanta mampiasa ny teny hoe fandraisana. Ka ilay fandraisana amin'ny protestanta atsoka amin'ny réformé amin'ny FJKM de midika hoe inona ny dikany teny hoe fandraisana de mandray roa io, ny tananao mandray ilay hita maso ilay mofo sy kapoaka, fa ny fonao kosa dia mandray an' Jesosy ao am-ponao, mandray an' Jesosy ao am-ponao. No zany dia tena ny fandraisana fanasan'ny tompo zany amitsika olobe, amitsika kristiana de amitsika protestanta dia tena mandray, tena fandraisana an' Jesosy mihitsy io. Amin'ny fotoana andraisanao ny nofo sy ny kapoaka iny de mandray an' Jesosy koa ianao. Amin'ny fotoana anlorana anao ny nofo sy ny kapoaka dia raisinao zany Jesosy lay nandresy fahafatesana lay nitsangana tamy maty. Zay no fomba fijery efatra samy hafa. Ateo nefa le dia efa samy resy lahatra rehefa namakivaky ny vanim-potoana teo dia resy lahatra. Ohatra raha mitelona hoe transsubstantiation, rehefa tena jerena ange ny teny hoe transsubstantiation amin'ny teny latina dia ny teny hoe trans ange rehefa tena jerevanao marina fa misy ny teny hoe transformé. Fa raha tena jerena ny fakany teny latina ny dikany teny hoe trans dia hoe à travers na au-delà d'eux, zany hoe rehefa miteny hoe trans ianao dia tsy de tena le fiovana ihany fa amin'ny alalan'ny koa azo lazaina zany, amin'ny alalan'ny azo atika zay le izy. No zany raha miteny zavany hoe transsubstantiation de hoe amin'ny alalan'ny reto zavatra ireto dia toy ny mandray an' Jesosy koa ianao. No zany dia tsy de ny fanalavitra loatra ihany amin'ny fotoana sasany, zay mahatonga ny hoe tsy de tena aditeny loatra, tsy de tena le endriky ivelany loatra ny tena zava-dehibe eo, tsy de tena zay loatra ny tena fototra. Ary manamafy an'izany di Exodosy eto am-pelatanantsika ity, jerentsika tsara ny teny andiny ny vavaro. Ary nalain'ny Mosesy ny ra ka natopony tamin'ny altara de hoy izy indron-drano ny fainekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Ny zava-dehibe zany tsy lay raha ihany, zany hoe tsy lay endrika hita maso, tsy lay mofo sy kapoaka ihany iny endrika hita maso, fa ny zava-dehibe de zao lay tenin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe dia lay tenin'Andriamanitra. Ary mihoatra noho zany dia lay hitatsika le ty amin'ny andininy fa telo tapany faharoa, ary namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra zay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Dika zany raha mainga amin'ity Exodosy ty tsika ka hamakivaky ny soratra masina manontolo de aty amin'ny bokin'ny Exodosy dia rehefa tonga eo amin'ny Eucharistie io tsika ohatra de farafakeliny zay tsy tokony adoronoa de zao lay tenin'ny olona, le tenin'ny fiangonana manao hoe ny teny rehetra zay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Namaly ny vahoaka, ny redina ny vahoaka. Inona ny dikan'izany? Ny finoana, ny faharesen-dahatra. Zany hoe amin'ny fotoana natonany eo any Eucharistie de zao, na andraisanao any Eucharistie de zao olona efa nanao fanekem-pinoana ianao, zany hoe olona mino. Zava-dehibe zany ny fahatserovan-tenanao hoe eo ny finoana. Ary raha tsy niara-ny rediny izy ireo, raha tsy niara-ny rediny izy hoe manaiky zany zay tsy namafy ny raha teo amin'ny olona pety i Mosesy, na koa tsy namaky lay boky ny lalàny Mosesy, fa niaraka nisy i fotoana anankiray hoe ny olona niara-ny redina, zany hoe lay fanoloran-tena, lay finoana, ary eo ankilany lay tenin'Andriamanitra zay zay lay boky ny lalàna zay nivakian'i Mosesy, ary eo am'izay lay famantarana lay raha zany. No zany dia rehefa miara mamaky an'io tsika rehetra de mahita fa hoe tsy fotoana tokony
edikevitra zany na tsy hoe tsy edikevitra de manahoana ny resaka ilaina foana fa tsy tokony miteraka fisaraham-bazana na fifampitsarana de manahoana loatra fa tokony ho firaisana ao anatin'ny fahasamihafana ary zay mahatonga ny ataontsika hoe ao anatin' zao vanim-potoana ny ecumenisme zao de mivony antsoina hoe hospitalité eucharistique ny kristianina rehetra maneran-tany hoe tokony ho zava-dehibe tsy ndrina lay antsoina hoe hospitalité miainga amin'ny epistily ho an'ny hebreo ny epistily ho an'ny hebreo hoe ny zava-dehibe de ny hoe ny fahasamihafana fa tsy ny fifanoherana akory no zany dia ao anatin' zao fotoana atrehantsika ny karemy zao dia fifonana ny tokony ho izy fifonana noho ny adi-pivavahana adi-pampianarana ny rany kristy dia ray ihany tsy nisy kristy samihafa kristy tokana no namonjy ny mpino no zany dia tsy tokony isaraka tsy tokony ifankahala mety ho samy manana ny fomba fijeriny azy tsy ny tantara marina zany tamin'ny vanim-potoana ny tantara fa am'izao andro ankehitriny zao de tokony miezaka ny mpino mifanatona miresaka ary manaiky zay mety ho fahasamihafana tsy olana mihitsy ny fahasamihafana nataon'Andriamanitra zany ny asan'ny fanamasina ihany mampiavana rehefa avy eo miavako malala eto zany dia izay tokony tsy ho adononao mihitsy de ny asan'ny fanamasina ny asan'ny fanamasina sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny finonao ny tena zava-dehibe ny finonao mandray an' Jesosy ny tena zava-dehibe ny fanekenao ny asan'ny fanamasina sy ny fanatrehan'ny fanamasina io angena de amin'ny katolika sy ny orthodoxa de mbola samihafa samihafa io amin'ny orthodoxa ohatra dia ny asan'ny fanamasina no mahatonga an'ilay fiovana zay mahatonga le teny hoe epiclèse ny teny hoe epiclèse izay epiclésia amin'ny teny grika de fangatahana ny fanamasina protestanta moa nandahany io hoe antsy satria misy an'ilay hoe amin'ny epiclèse de misy an'ilay hoe haidiny re ny fanahinao masina ho amin'ny rehetra famantarana rehetra satria tsy dikany teny hoe epiclèse dikany teny hoe epiclèse tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge dia ny hoe fangatahana ny fangatahana amin'Andriamanitra mba hanova ilay zavatra mba hanova lay zavatra zany amin'ny asan'ny fanamasina misy fiovana zany angatahana asan'Andriamanitra mba hiova zany ny zavatra anankiray rehefa midina ny fanamasina zay ny antsoina epiclèse zay mahatonga amin'ny protestante ma tsy ny epiclèse tsy mety tsy eken'ny protestante ny epiclèse hoe tsy hoe haidino ny famantarana haidino ny fananao masina mba hitoetra mba ity mofo sikapoktidy ho tonga tenan'ny kristy na tahaka zany tsy mampiasa an'izay ny protestante ary na ny orthodoxe koa raha dia orthodoxe de mino hoe asan'ny fanamasina na mahatonga ny hoe fiovan'ny mahatonga ny transsubstantiation amin'ny orthodoxe fa miavana katolika tsy zay loatra ny transsubstantiation fa tena mihitsy no ny tenin'ny Jesosy hoe tia tenako no mahatonga an'iny transsubstantiation iny milaza manao hoe misy fahasamihafana le izy na amin'ny samy katolika io na amin'ny samy protestante io na protestante katolika sy ny sisa misy fahasamihafana fa zao tsy tokony ho zany tsy tokony ho ady-pampianarana tahaka zany ny antony nananganan'ny kristiny eucharistie fa nananganan'ny kristiny eucharistie zay iombonany rehetra de zao fisaorana an'Andriamanitra no ny famelan-keloka natolony tamin'ny alalan'i Jesosy zanany ary fandraisanao an'izay ampy zay fahatsiarovanao hoe za amin'ny fotoanany eucharistie zao na katolika na protestanta na anglikana na luteranina na izany edy zao amin'ny fotoana zay anatonako ny latabatra masina io anatonako ny hotely io anatonako ny eucharistie de zao mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra faly fa natolony any zanany malalany faly fa voavela eloka faly fa mitoetra ato anatiko izy ary mandray azy ho vavolombelony rehefa aveo afaka malala engany anatona ny eucharistie amin'ny fofeny fifaliana ianao na inona mety ho fiangonana misy ianao de atsiarovanao ny fitiavan'Andriamanitra ary io Jesosy manao hoe zay manatona tsy mba ho lavitra mihitsy zay tsaronao amin'iny hoe ny tompony io fanasany io fa tsy ny olombelona ny tompony manasanao fa tsy olombelona ary ny tompo efa nytemana hoe zay manatona tsy mba ho lavitra mihitsy no zany de engany amin'ny fotoana andraisanao ny fanasan'ny tompo de atsiaro famelan-keloka atsiaro fanasitranana atsiaro fifaliana ianao satria navelany eloka vavaksika tompo am'zoranao zahay noho ny amin'ny famelan-keloka natolotra ao anay
tamin'ny alalan'i Jesosy ho zanakao. Sotra fa tsapanay tokoa fa ndraindray hita eny anivon'ny tantaran'ny fiangonana eny iny fisarahana maro samihafa nateraky ny fahatakaran-javatra samihafa eo maha olombelona. Sotra fa ianao de fampihavanana. Sotra fa tsapanay ankehitriny fa na dia maro azy zay dia iray ihany. Sotra fa efa narafitra ho tena iray ihany zay ao am' Jesosy zanakao. Ary ny fanekena vaovao zay efa nampanantenanao anay dia fanekem-pihavanana vaovao zay ahatsiarovanay ho tokana ho ray ihany ao aminao Andriamanitra. De mampahirezanay Tompo ho tianao mandrakariva ary amin'ny fotoana andraisanay ny fanasan'ny Tompo na aiza ny fanasanao masina na aiza misy anay ny inona fiangonana misy anay de ahatsiarovanay fitiavanao ny fahamelan-keloka. Ahatsiarovanay fa nanaiky isolo anay to amin'ny azy fijaliana ianao. Nanaiky hanafaka anay amin'ny fahotana ianao ka mahatonga anay olom-baovao. Dia amin'ny toera Jesosy ty anaponay mandrakariva ary aoka napaka ty anatinay ny fiadananao sy ny fifaliana ho amasino zahay ary ataovy mahay manome voninahitra anao amin'ny fiainana fisalama. Sotra Tompo ty anay. Amen.